Amin'izao mbola kely dia efa nanam-pandriana manao pretra fa sy mbola voasaina sara mampitena dia zavatra ohatra hoe andavanandro masikina. Dia aho mizaka amin'ny zandriko ireo satria aho voalohany amin'ny fianakaviana mizaka aminary zareo hoe anareo mipetra magnodidiny dia aho mamperanareo. Dia zareo mipetraka dia misy manomboka mira fidirana misy dia aho zany mba miditra fa tsy misy mpiservy. Dia rehefa avy eo dia ohatran'izay ohatrany voalohany dia afaka herinandro koa na herinandro koa ka raha izao fotoanany confesy. Iaho karazana mombera zany mampiconfesy dia isy tadidiko tsara tamin'izay namako anankiray dia vavy izy amin'izany mbola kely dia manaty dia mizaka dia manipaliko satria confesy tamin'io confesy zazakely. Dia confesy endrazakaina vonandro arika fotsiny izy dia aho vola mieny manobila sotoka nanamopera teo tonga dia zaka hoe bagny misy manao sy magagitera. Kely marina aloha fa misy elagnelany anay roa, misy elagnelany eo fa nitaditadidiko aloha izy tamin'ny raha ny tena marina nomboka T1 jusqu'à T5 izy tia le ohatry ny ndray andro hoe izy tia efa tia mampivavaka avorony anay dia eo manodidina anazy dia rehefa mitabataba zay misy mitabataba reny dia izy miteny hoe mangina fa tsika hivavaka dia mianatra hoe manomboka aminazy amin'ny anaran'ny ray zanaka fanahy masina ny anomboany dia iny heky aloha ny ampianariny. Isaky ny vakansy dia miara-milalao anay satria izy koa tamin'izay mbola kely dia miara-milalao eo dia izy mampivavaka tiany aloha ny tena mampivavaka efa hatry ny ela. Amam-pijery kristianina namantsika mifantoka eto ny any fiangonan'ny pretra diocésianina sy ny fikambanana religiosy ny tenin'Andriamanitra na SVD satria ho amasinina ho pretra eto mandritra ny fankalazana ny sorona masina an'io araka ny efa fantansika ny diakra raha fanomezany soa Zivans diocésianina sy ny diakra mamonsioa Louis Albert SVD koa atao very malakoa miompy dia raha ho Andriamanitra ry tamin'ny tontolo.
Fanamasinana. Umbansika menekavani Kaiky andro tena andron'ny tompo satria fahasoava lehibe ho amin'ny diosesintsika ny Mananjary, ny fanamasina ao Pretra, ny diacre mamono zizoa Luiz Albert sy raza nomezansoa Jovance. Fahasoava lehibe ho amin'ny fikambanany mon père SVD, mon père missionnaire du Verbe divin, ny mon père Voalohany Malagasy ho amasina ao Pretra. Mahafinaritra ho amin'ny Ihosy-Mananjary, tena fahasoava lehibe ho amin'ny diocèse. Manaraka izany ny diacre raza nomezansoa Jovance anatin'ny clergé ny presbytère Mananjary. Ity Eukaristia ity dia fisaorana lehibe satria tena fahasoavana, tena zavatra soa ho antsika. Hivavaka ho amin'ny pretra vaovao fa tiangoa amin'ity Eukaristia anaty ity taona mankalaza ny masinday Jean-Marie Vianney le cour d'Ars, fankalazana 500 taona angataka koa ho amin'ny preta rehetra, manatanteraka ny adidy ho amin'ny fahamasina ny vahoaka sy manatanteraka ny adidy ho amin'ny fahamasina ny tenany. Izao ry kristianavana manombo ity Eukaristia manao vavaka fifono. Amindra fo amintsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ary amena ny faotansika ka hitondrantsika ny fiaina mandraka izay.
tamin'izany andro izany niditra tato anatiko ny fanay sady nampitsanganay ka nandreny tompony teny tamiko aho koa izy tamiko re zanak'olona indro ianao iraiko ho any amin'ny zanak'Israely ho any amin'ireo vahoaka ampiodina izay nodina tamiko fa efa nanota tamiko mandraka androany aza ireo sy razana. Nafinaritra dia nafinaritra ny fiarahana satria moa any tany lavitra dia samy teratany Malagasy dia niona ary tena faly be zay nahita ny frère Albert izy tamin'izany fotoana. Izay fianakaviana roa niaraka nandray azy, izy koa tsy salasala nanatona anay. Nafinaritra ny fiarahana, tena nafinaritra ny fiarahana. Izy moa zany efa elaela nipetraka tany dia izy aza anisany nampianatra anay ny fomba fiainana congolais, nampianatra anay ny taingina buxi, nampianatra anay ny fomba fiteny lingala tany a Congo. Efa zany zay hatramin'ny nahatongavanay voalohany tany Kinshasa zany dia tsy nisy gasy mihitsy koa za manokana moa zany dia nisy niteny tany hoe misy frère Albert hoe gasy dia nataoko zany zay nahitana azy tany amin'ny toerana nisy azy dia tena falifaly tokoa zay nahita azy f'izy zany mbo nampianatra anay ny zavatra natao rehetrarehetra na nanoro anay ny tsena na ny zavatra rehetra tokony atao zany ka dia tena faly dia faly tokoa zay. Fihetseham-po manoloana an'izao fiatrehan'ny fanamasinana. Faly be mihitsy ny amin'izao nahatongavany to dia hatramin'ny farany ary tena hafaliana be ho anay rehetrarehetra tany. Izy koa zany anisany hoe efa vocation mihitsy le izy. Izy zany tena izy le olona pampahery anay, ohatrany hoe mahita le zavatra pozitiva foana amin'ny fiainana. Tany nalehanay tany moa tany miady. Fa izy zany tsy hitanao mihitsy hoe mora kivy zany izy. Mandeha zay réveillon dia netiny zay tany amina église Dame d'Afrika zay nitondrany anay. Zay tsy mahay tenin'ny olona any fa netiny fotsiny zay dia niaraka niosina tamin'ny olona tao zay nanao réveillon dia nanao falifaly. Dia lasa ohatrany hoe manamora le intégration anay tao amin'le communauté
congolais zany ny fisiny tany. Manao ny fifandraisanareo tamin'ny PSVD indrindra idiaka Albert fa misy mivantany. Nafinaritra tany satria tamin'izay nahitany frère diakra mopera Albert zany dia tany izy raha tsisy anazy dia tsy nahafantatra ny olona rehetrarehetra tany dia any izy mba manampinampy anay amin'izay zavatra rehetrarehetra ataonay raha tsisy anazy zany zay dia very tany. Dia misy foana ve ny torohevitra omeny anao? Sasany misy dia indray izy tonga ao an-tranonay foana manampy anay ao. Dia ino zao no resaka tena ataony aminao? Resaka tena izy hoe aza maditra, aza mandehandeha ny an-dalana ao sao dia misy misitony dia izany tiantenena izy zany tena tianay mihitsy ao an-trano dia izany. Fianakavianareo moa i Albert? Tsy fianakavianay fa ataonay ohatran'ny fianakavianay izy. Ry Kristiana havana, fandrao mirehareha noho ny halehiben'ireo fanambarana hafa dia nasiana tsilo tao amin'ny nofo dia ny anjely ny Satana hamely te-amaina ahy. Mba tsy hirehareha hafa ny amin'io dia intelo aho nangataka tamin'ny tompo mba hanalany anio ampy fa izao no navaliny ahy. Ampy hoanao ny fahasoavako sady amin'ny fahalemena indrindra no amparan'ny helo. Koa dia vao maika sitrako aza ny hirehareha amin'ny fahalemeko. Evangelin Jesús Kristi tumpsika arakan ni suratan maskai marga. Amin'izany andro izany Jesua nakany amin'ny tany nave azy ary nanaraka azy ny mpianana ary rehefa sabata ny andro dia nampianatra tao amin'ny sinagoga izy ka be tamin'izay ny aino azy no gaga tamin'ny fampianarany no sady nanao hoe aiza no azian'izy io izany rehetra izany fa endrena manao ahoana izao nomena azy izao ary ahoana no ahefantanany izany asa lehibe izany. Moa sy io va ilay mpandrafitra zanaky Maria raha lainy Jakoba sy Josefa ary Jodasy sy Zany kakaraza isika ny teneny Tompo. Iasony tompona andraikitra amin'ny anarany avy ireo amasinina ho fampasehivana ny anso manokana sy avolenta antefan'izy tompo amin'izy ireo. Manatona ireo amasinina ho Pretra mamonjy soa ny Albert Intio raha fanomezany soa Juvance Intio Monseigneur Ray Malala, miangavy anao ny Eglise masina reny malalansika, hanamasina ireto avansika ireto ho Pretra. Fantatrao ve famendrika izany izy ireo Araka ny famotorana natao tamin'ny vahoaka kristianina sy ny fiangavian'ireo olona nanofana azy,
Azo lazaina fa mendrika izy. Noho ny fitahiany Tompo Andriamanitra sy Jesoa Kristy mpamosy ansika, dia fidinaio anisany laharany Pretra ireto avansika ireto. Ato amiko ny fanahy ny Tompo, fa nanosotro ay itory teny soa mahafaly amin'ny mahantra izy. Ny fanahy ny Tompo no nanokana amin'ny Jesoa sy naniraka azy itory ny evanjely. Tsy zavatra any ivelana sy mifanindra an-dalana amin'ny fanamasinana ny fanirana, fa tena tansona ny siaina mamerona azy. Ny fety ny vomasin'i Jesoa tamin'ity taona ity dia natokana indrindra ivavana ao amin'ny fanamasinana ny Pretra, araka ny fangatany Papa Benoît fahaenina amin'ny folo. Iry anaraka izany ny anokanana ity taona ity mba atsapana indray ny lanja sy ny akantona ny fisorona ary ny asorobidiny ireo manokana